mandritry ty herinandro ty ny anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Ny ampita ranomasina, tantara nosoratany Ventsony Voary. Ireo nanome aina ny tantara Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nana Totosa, Iazarandry. Andro voalohany. Tena reraka kiza zany ka. Tsy nahita rotorotoro ty taty Paris ty mitsy hatramin'izay ny anarako. Efa tsy andry rina tongava anaty trano. Ndry koa zany sy pabe taraina tsy. Efa tonga ato trantsika zao dia maka ainy. Ampafiron'ny rotoroto teny akatso koa kizy zany a. Tadidiko tsara kizy reny a. Ye. Ndry le ny andro bus 119-67 tonga aty Amboda mbola tratra ny embouteillage ihany. Ny hafanana amin'izany ao anaty bus tsy lahitra mihitsy. Eno a, fa avadiko kely aloha ny resaka kia. Oe? Isa amin'ireny bandy eo am-pianarana ireny zao mba refendry. Misy bogosa ngeki ireny e. Ny azo le lavalava orina iny ohatra mba dia efa Mohamed le tena tany portugais iny zany. Vekeo tamanan'i Madagasikara raha etindry moty ihany. Zana mifika raha sipa. Alaina fotsiny ny bobony dia lany. Azo dia mitapy ry kiala. Portugais no midindry. Raha tsy bandy ny tago izy tiako. Mitandry amindry a. Ampiasaina ny kokory kiala. Ataovy eo aro. Raha mbola tsy mpanan-karena ihany ry tafaverina avy aty Paris dia imezany kila fotsiny eo. Tsy hitady ireny angeny na dia fasan'ny ray aman-drentsika aty e. Amita doktorana atao aty. Sa andrika taraiky aty atanin'olona aty. Efa fantatro zany kiala. Andraso vita eo ny doktora Andry vao ampiasa koko. Taraiky eo an-tanana eo tokoa tindry ity. Manao pôjoly kiala mody any adago a. Fianarana vita ny areny eo am-pelantanana. Iza koa moa kiny tsy maniry an'izany a. Ka zay? Fa fanatahana bandy ve natao andry fanangona kareny e. Misoraka ampamarinana. Moty zany le so ataovana malagasy firahirantsika. Sy mpamitapo mihitsy raha ndrity. Efa aty Paris very kala dia mbola sotoavina malagasy. Atreo amin'ny ranomasimbe indiana ihany ny fetran'izany kiloina. Rehefa aty indray a dia efa kolotsaina hafa zay mivoizina. Mbola tohizindry ihany zany le toetrandry teny akatso ry fity a. Ka domaine ray ihany aneky ity lalaovany ity fa amin'ny firenena fotsiny no miovy. Dikan'izay a mandalo ihany ny eto Paris dia mila rarotiny. Raha vao vita io hoa i doktora Andry io dia baibay la Frantsa e. Andry vao anenina hoe manetsetra ny Frantsa zany. Profite la viry kiala. Fa andry zany tsy manana tanjona ambonimbony fa rehefa mahazo ny doktora dia hitsanina. Tsy azoko ny tindry atongavana. Niaka izay ahitako asa eto Frantsa ny tanjoko a. Raha tsy olona dia anorim-ponenana aty Paris e. Dia baibay zany dagoko. Anambady mena sofina zany ry. Tsy miditra amin'izany ny sipa. Ka raha mifanena amin'ny anjara keto moa inona ny olany? Mitsidika indray mandeha isa-taona ny neny amin'ny Madagasikara ihany sisany atao. Fa ihany ekiza ny bandy malagasy zany a. Nena vola ihany ilaiko amin'ireny portugais sy anglisy ary frantsay ireny. Eno ay. Raha ny comportement sy ny fomba fisainany tsy miady amiko. Za aloha tsy maniry anambady vazaha zany e. Ary tsy maniry anorim-pirenena eto Paris koa. Ka ohatra nefa leo be ny fiainanao an-tanan-dehibe Madagasikara neky izay e. Ka inona hono ny tsy dinandry any ambanivohitra manjakandriana ka? Ano misy aneninareo tsy inona? Mikiala nga adala. Maninona? Aniridina toy ny fandrotrarana. Efa mba nahazo bourse d'études extérieures ve ndry dia mbola hidina ho any ambanivohitra ihany. Tsy alema no fianarana aty ampitan-dranomasina. Miresaka bourse ihany ndry dia mahatsiaro ny fitorahana vady tamin'ny grève teny amin'ny 119 a. Tsy mahita mangirana aminay mihitsy ry zany lacrymogène zany.
na ny tenanay koa aza mba nandray anjara keliny eno a tadidiko tsara ry andro sory faneva le nandoro-piney midy daholo ny tsena ny 119 afaka avy zanana ankizy za tamin'ilay resantsika sondry teo anao tosy vetivety aloha ady ilozako ndry okare kosa efa mba miverina ny jiro ka tsy maintsy alefa mailaka zao zany ty trangany seo teny amin'ny pariviana lakely fa marina teo tiako aiza moa ny adresy ny mailaka ny talehan'ny famoahana vaovao teo ty orona tsary dia ty fanadihadina natao makasika ny tranga tonga dia atao fisy iray reto ka ary misy afatra voatonga eo amin'ny boîte de réception io ankolona izy zany aleo vakina aloha Paris 2 Desembre ho anneny mamanga sy manoroka anao ny tsenako aty ampitan-dranomasina ty inoko fa salama tsara toa ako neny ihany mbola makianatra dia tsy nahasoratra lava be miasarotra fa mitako ny doktora aty ary mbola aritrela manao tsy dia salama ka izay ny antony andefasako an'ity afatra ity ho atao amin'ny mailaka neny izay fa veloma kolona vavitokanao dia manantena ny fahendrindri ahy zaniko tandreny fotsiny sao manambady fa zaniko efa tiry sy ny fiaramanidinay tondransehoan'ny Paris maefa fa metsika atsy amin'izay ay dia mba mailamailaka lezy fa efa hiampita ranomasina tena variana be koa ary papa mamina vina hoe ohatra ny amona tokoa ary zany Paris reny vohatra France zany dia lozan'ny fiaramanidina io zay fa lozy mandrevyrevy eo fotsiny iaina ny mandra-pahafitan'ny doktoran senga isy raha mba fantatrao mantsy ry papa fa tsy dia fianarana loatra ny sisihako any fa hitady ankolona mbola tena mafana ny fitiavanay nefa ny sarahandrabako ireny nitsotro izao efa hoeritaona izay no nandehanana nefa izy mbola tsy natongana dia afatra ray taty amiko akory ary sa efa nahita vazavy dia nanadimy ny fitiavanay ohatry fa inona ny malasamborona anse ohatra ny malomalo kendrika izany tsy mba tahaka an'ireo tanora namany sy falifaly fa andehan'io fianarana ny Paris jereo inga reto fanaovany selfie ny an'se zao dia na selfie iray iza tsy misy akoriko ty papa koa dia mba mahita resahana ka zaniko avery tsika sy papa akasary anao selfie eto ao fa ty fiaramanidiny ty mihitsy nataontsika fon taiza letsany fa tany rako ny tsy mba nisy azy zao ka mbola tsy nisy an'izany selfie zany kosa nge tamin'ny fahatanorany papa eo ary zao dia irizo tsara ry se ny selfie atsika mianaka iny mba hisy fahatsiarovana rehefa vita ny fianaran'se inoko fa anaraka an'ireo hevitra natoriko ireo sy fonza mbola nianatra tany Allemagne letsy dia ny fahafezana teny Allemagne lahara-pamehana ka za indrindra ry papa no nifosako tamin'ity fianarana teny vahiny ty indrindra fa ty fakako ny diplôme iraisam-pirenena ity fa zao ry papa misy tsy ambaratelo kely ty olazaiko aminao inona indray ny tsy ambaratelo ny se aleo ry papa mba tsy ampahafantarina an'izaniza zay fandehanako manohy ny fianarana any Paris zao tandremo ka tantarainy papa andrabako zany mba azo ny se hazavaina ve ny antony ry maefa satria mba atehanao surprise ho amin'ny fiainako ary papa surprise hoe manantena surprise eo amin'ny fiainana fotsiny se zany fa tsy ezaka so arseka andehandeha fotsiny any la France zany fa tsy hianatra
Matoki papa e. Ary mbola misy surprise akoatr'izay koa raha ho asehoko amin'ny papa rehefa kafaverina avany ako. Dia keny zany e, miandry an'izay surprise entiny sy avy any Paris any zany raha gabraintsiko. Zay fa nangy amin'izay ry papa. Zay fa veloma. Dia soavatiry sy raha hiampita ranomasina. Na zany aza asa adiny Madagasikara. Aza manahy. Zay fa veloma papa. Eny ary. Ohatrany tsy dia mivoaka tsara ilay adevitra natao tamin'ny enao manjery malindra gaby a. Ny andro izay valiteny mahafapo tamin'ireo ropiadevitra izay fa tsy nisy e. Rirarirany fotsiny ny resaka. Efa nisikotra ihany arabako fa toa vilivily ny resaka. Ny tetsy an-daniny moa dia nitondra hevitra bontoloko. Anjaranao mpanelanelana anie mametraka fanontaniana e. Tsy tokony avela ivoana amin'izay rehetra nanontaniana mihitsy ny valitenin'izy ireo. Ny tanjona dia ny azahoana izay tena antony na ilay antsoina hoe s'exprimer en off e. Ny andra teo hoe inona ny olona mahatonga an'ity fatapahan-jiro lava reny ity. Efa mitady vahola izay tompona andraikitra. Izany no valiny. Eny vity aloha ny anjara fandarako e. Ny anao indray no andrasana. Fahavadiko aloha ny tafy e. Hoe? Nakaiza tokoa ma efa zanakao ny tsy hita miaraka aminao aty ampiasana intsony e. Toa efa mbolana maromaro ny tsy tazako a. Isiko disaka indray rabako ty. Nahita asa ny mahajanga any izy dia lasa any e. Ay, angamo tsy fianarana mikasika ny serasera nataony izy nyteny akatso. Inona ny alehany any? Zay indray ilay fomba fisainanao rabako. Inona ka? Tsy voatery hifanaraka amin'ny ratsa-piofanana nataony ange ny asa hitany. Sady ny zanako iny tsy mba mifidy asa zany. Ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny mari-pahaizana nanana ve dia ety e. Everiko falatsana no fianarana ny Alemaina mankoko. Raha mba fantatrao moa tsy ary rabako fa lasana no fianarana ny Paris izy. Asa ngamba izay adeziranao amiko noho ny fianakananao azy kilona tsy hiaraka. Mbola maniry ny an'ny fianarany any Alemaina tokoa izy saingy nanapa-kevitra fa hiasa. Dia tsofina rano izy fa izay no heverina fa mampety ny fiainany. Ay, dia inona hono mba asa ataony any? Inona moa fa tsy mitatana orinasa sy no atapy-tanàna ny mahajanga ao e. Tsara kosa zaniko. Tandremaso lasa ny sinoany ny zanakao a. Aza dia mahajikaiky rerabako a. Nisy sinoa ve tahaka ny kilona zanakao e. Ho avy indray ianao ragaby a. Ny asa atao e. Andreraka. Zay no natongavako teto Paris fa mbola tsy nahita ny kolona mihitsy a. Efa voatetiko daholo ny université rehetra lehibehibe teto. Mamonjy an'ireny conférence na débat politique reny koa anarahako maso azy. Tena nanohy ny fianarany aty à Paris tokoa ary ve kolona samba resaky rabako fotsiny reny e. Mivatsy ity mandeha dia mandeha. Elany efa tsy mandray bourse d'études extérieures akory satria tsy mianatra. Tsy maintsy hitady asa eto ihany ilay salary mahefa na dia ho mpamily ny fiaran'ireny olona ambony ao amin'ny fitondran'ireny ihany aza. Mba mindry manantena koa fa tsy maintsy hiona ny kolona amin'izay e. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ny ampita ranomasina. Tantara nosoratany Ventsony Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsey Tatanta miaraka amin'ny Jedidia Rason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella.
nandray feo iandra manantsoa nana totosa iajarandry mbola itoy